Matsiaro manokana an'ireo tanora roapolo mianadahy izay ndaoza ny fahafatesana andro vitsilasa izay ka mangataka amintsika rehetra zay mbola mipetraka hitsangana dia anao ray minitra fahanginana zay ivavahantsika ho an'ny fanahany izy ireo sy ivavahantsika ihany koa ho an'ny fianakavian'izy ireo mba omen'Andriamanitra ny fampiononana feno ny fianakaviana tsirairay avy. Sotratsika rehetra. Zao hitanareo misy ny olona efa maty fa velona mandrakizay satria eo akaikin'Andriamanitra, eo akaikin' Jesosy Kristy Tompo. Fa misy kosa ny velona nefa maty satria tsy manampinoana, tsy manafanahy. Kasika ilay fanapozinana tatitra kely fotsiny sady mivelatra kely tsika tafakatra 2020 namoy ny aina mbola misy 720 manaraka fitsaboana dia enina no vao afaka anodindray. Soatan'Andriamanitra aloha zany ao anatin'izay ary mirahasoa ihany koa ny mbola miatsara moa zany fa misy nefa hoe nody teo aloha misa 7 valy teo raha lay tatitra nataon'ny filoham-pirenena. Fa ny sanatsy any aloha le voalavo aloha maty. Voalavo tena disany tena hoe gravy izy ary maly anao voadiondra fa tena tsisy hinana mihitsy le cocktail. Tsy za fa kabary tamina voadiondra zany nananany fa io teo le cocktail fa misy olona tena nandalo fotsiny miandry an'le vary tena zany misy an'le hoe masy publika marina zany. Afany mbola betsaka reo zavatra mifamoafao satria tamin'ny fahita lavitra zao hainao manjery resam-pirenena zao ny RFI dia milaza hoe ny misy source médicale dia manohitra ny filazana hoe fanapozinana noho ny tranga dia mbola ny fanjakana ihany fitona fanjakana moa zany todika an'ilay hoe nisy fanapozinana mahery vaika tao na lefa any ivelany tiliana dia anasana ny vokazeny fa misy ihany koa zany any ambadimbadika any mpitsabo resaka hoe tena zavatra hafa fa tsy hoe fanapozinana ninenana tao na le hoe empoisonnement dia asa hoe manahoana ny mety hotoy an'io fa mbola misy zavatra mifamaofao be ihany zany fa tsika moa mijery ny official sy ny hoe manao hoe ry ambadika ary dia zay ilay sary mitranga aloha zany. Na zany raha zany ny olona aloha zany tsy maintsy hoe mailo ihany ao anatin'izay ary na dia teo ary le hoe misy olona tena misy tamin'ny andro hoe donaty sy telo manao ny ataony 10-20 ny anay tsy lasy jerevaposiny ohatrany tany nadiavany reny dia tena hoe tena zay le hoe masy publika ihany keo tena hoe raha vao hitan'ny olona zany misy an'izay dia mailo ny tsirairay malo teneniko anao fa misy cocktail nafarana mihitsy tao zay efa tena hoe manaraka ny lojika ary nisy nanarana le olona misy nanarana voalohany hoe tena mety io zay zao tsy manina ohatrany hoe karazana nanao solo vaikinikalana fa nandalova le jus tara daholo lay zany nohan'ny olona narahan'ny olona fa tena na le jus naturel aza tsisy nikitika rena tseraseratsiatra le ohatra mampalahelo ihany le zava-mitranga zany ao anatin'izay marina fa hoe nisy fotoana fanjakana ihany na resaka ana nanao intervention tamin'ny télé fanazana zany ary mbola somary misy sisondresaka ihany koa any tambasotra misy ako n'le zany amin'ny rafitsain'ny olona hoe sosanatry laza miteraka aia amresaka hoe sakafo sy ny sisa ka zay re ilana fanaraha-maso sy fahamailona lalandava. Fanaraha-maso eo dia mailo mazava loatra zany rehetrarehetra zany raha ao anaty hoe fomba mampietsika andavanandro mahazatra zany amin'le resaka hoe fahadiovana fa le serasera manodidina an'izy koa nge mampabetsaka ny aiay ny antony zany dia hoe misy fanapozinana mosava moa zany le fomba mosava izy raha malagasy fa misavona reny tragno vorika
empoisonnement dia vao ndray zany a nanampinay ny filohan'ny république fa hoe nalefa any ampitan-dranomasina le singa anaovana fitsina de eo nge mampisalasala an'le olona io zany mampisala le olona satria atsy ambadika atsy a ny eo anivon'ny fitsarana indray de milaza fa efa nalefa fantazomina ny amponja lay mpamasina izy iny efa zay omby asy de eo zany samy maneho ny heviny olona hainao ihany koa moa fa ny kevitry olona nge légitime be hoe raha ny omby miasa hoe omby miasa le omby asa be manana antidote le izy zany satria matoa hainy manao an'izy tokony hainy koa manana ny antidote so de izy ihany satria tena malaza an'le hoe mahay mamono fa tsy famelona tiahony reny be deabe hoe ty manala panta manala mono manala anina manala be deabe le izy nga tsisy hoe manala posy nao anatin'le maniny mandalo eny petite vitesse any analakely eny pavillon eny mamasina eny isotry eny 67 misy an'le zavatra maniny eny mitaniza be deabe reny raha ihany hoe manalaka manala poka manala fera manala fera de fa tsisy hoe manala posy nao izy niako manala fantanana ndasako anatin'izy miaraba Allô, Fazere io tala maty pisy naharitra androandro tianandro dia maty nefa tokony université iny mbola marary nany amin'ny hôpitaly hatramin'ny tao tena fanazy olona sansy va izy io ka mbola tsy maty arahany zavatra mitanga fahafatesan'ny olona rehetra tao anatin'izay a dia fotoana fohy efatra amby roapolo ora dia maty na raha valo amby efapolo ora dia maty fahaizanandro tisy zao zany mianatra ny roa amby fitopolo ora zany amin'ny resaka fanapozina iny zay no tokony any misy zavatra be deabe mihotrina soatao mila nyanositana ny de keny vaoka ambany vaovao marina navoaka dia niandratamarina zany fitarana koa zany kasika anazy satria tena mampiahiady anao malasa sainanao zany hoe kapany olona tatrampozina fanapozina mare olona fa efa herinandro izy mba hitako mateo ao amin'ny fanelomanay antsaratika miekekezaka zany keny zavatra be deabe mihodina ao an-tsain'ny malagasy zany amin'izao fotoana saotra tao anatin'ny roa amby fitopolo ora fara mbola nisy olona telo teo ny namoiny ainy satria tamin'ny faraparany herinandro sika nitatitra raiky amby roapolo zao tafakatra efatra amby roapolo enjana zany tena ohatrany hoe tsy mamela mahazo mihitsy arabaina arabaina aloha re hoe tavavoaka velona tao anatin'ny raharaha irarena ho sitrany leo hoe mbola ao anatin'ny fitsaboana fa enjana lay tranga betsaka ny zavatra amin'ny famoafa ao anatiny irarena ivoaka ny marina sy ny tena hoe ho vita somatsara ny manavitra ny ainindreo mbola ao anaty fahasarotana fa enjana le izy ho toy an'izay teny toko zay ty fanontaniana ty fa manena ao ny dokotera tsy misy mitemy mihitsy efa nisy teraka de efa ombony tsina le izy de fa tonga de dokotera mpanjakana indrindra fa le miasa ao anatin'ilay de tsy ho afaka fofian'ny code koa izy amin'ny déontologie tsy afaka ilaza taloha raha inge tena zany monina voasazy an'le mpitarika paramedy anankiray iny hoe namoaka sary amin'ny ary nisy filazana tsy azo atao mihitsy mamoaka sary avy ao amin'ny hôpitaly de toy ny avoaka zao ministera mihitsy mamoaka an'le izy miaraka an'le vidéo raisana le hoe marary ary amin'ny efitrano tena mbola le famelomanaina ary amin'ny animation ary mivoaka vidéo fa tsy afaka anaovana commentaire moa zany leo amin'le isy tsy afaka anaovana fanehonkevitra zany hoe midika moa zany mitoto amin'le eto amin'ny tanàna ihany le fanehonkevitra zany sy hoe manginazay no endrika anankiray endrikendriky le eto an-tanàna ihany manao publication zay mahatonga le hoe anaty fampahalalam-baovao vahiny no misy mpitsabo zany no resaka hoe fa tsy mahasambytonina anarana hoe manohatra hoe des sources médicales conteste l'empoisonnement de fani par les autorités fa io koa tsy maintsy anaovana fanamariana io mihaino amin'ny préfet matsy hoe eny an-dalambe fa tsy antso fa eny amin'ny Facebook efa madebe eny maneho hevitra eto ndray zany zao rehefa manao ny fanjakana hoe mamoaka publication de tsy afaka anaovana commentaire ao anaty le izy eo ana ihany zany le va de alizy manao rangana ro reto ka marina mafy mihitsy
za so mieritreritra hoe le entina mbavaka maly iny hoe de efa mba hampisindan'ny rahona sy ny zavana mainkitroka be le zavon'ny démocratie ato Madagasikara tsy ahita mitsinjo ive misy resaka fomba ilaina ihany mijery lanitra faravodilanitra ilaina ihany foana zany lanitra mangamangy rehefa tsy mangamanga ny lokony eo ohatra manahirana rahalay mbola rahona ange ozy tsy haiko fanotaninanareo ny tery zalahy manina ho ny CPE eto an-tanàna mbola tsy mivoaka sao dia misy antony manokana tsy isy ony zay loatra mpiadina be loatra 7,29,000 eto Antananarivo renivohitra io Antananarivo renivohitra sasany efa tsy maintsy amarina tsara satria zao koa nge le zavatra mitrangy tsy maintsy mahalina be mihitsy mpamoaka ny valim-pandrio satria nisy trangana Piaiala etany mahajanga faharoa ary io mahajanga nahitana zavatra mihitsy keo eo foana mihitsy tiana iny andray le tany tokona fahalomana nisy mpianatra miisa efatra tsy tao anaty listra tsy manana numéro matricule fa afaka niadina soma tsara dia rehefa navoaka nanao PV ny teo anivon'ny hoe tantarany fampianarana any dia hoe nasolo an'ireo efatra tsy tonga dia somary ny anahy fanontaniana manetihitika anao hoe reo ankizy ireo ve tsy afaka satria kopia zany nambara fa hoe antony tsy nahafahan'ireo hoe voasoratra ara-dalàna dia tsy afaka nalamina fandamina ve sekoly sy ny sisa koa sy ny sisa hoe ampidirina anaty listra ara-dalàna ireo mpianatra ireo a manana numéro dia nilay kopia no fienoana mian-dalana fa hoe misy mpianatra tsy tonga dia nasolo an'ireo dia hoe efa fantatra meloha ve zany fa isy mpianatra efatra tsy ho avy dia tonga dia reto misy mpianatra efatra asolo azy ohatra ny manahirana be lay mampana hoe miahiratsabato zany hoe rakoto no voaka no tokony ho isy dia raha be indray zany no voaka ry raha fifidianana hoe candidat koa dia misy candidat zany a na tsy toka dia mety olany dia iny atao voatindray any angamba aloha ohatry ny ajango kely le resaka politika fa alao mba hifadika kely amin'ity fankalazana fahenina amby roapolo june ty dia fanentanana ho an'ny tsirairay marina fa raha malala fa fisarotra ny fiainana zao ry vahoaka malagasy dia raha tsika nahita tamin'ny herinandro ambony iny resaka fanampozinana ara-tsakafo na teto Antananarivo na tany Majungana Tamatavy manentana antsika rehetra alao mieritreritra hoe zavatra kelikely ihany dia mba ara-pahasalamana fa manomboka mitobaka mantsy zao ny importé ka tsy fantatra intsony ireo ny lany daty na sahala amin'izany zany amin'iny herinandro any sisa ary zalahy hitodika any France masotsika rehetra amin'ilay resaka île de Pâques raha tsy anjavona raha mandinika ny situation politique misy erak'izao dia ohatrany kelikely ihany ny finoko hoe eny atovaverina zareo amintsika ihany ve io ny olo sy ohatra mikelikely satria na raha nandinitsika tamin'ny herinandro iny le resaka G7 ty firenena matanjaka ady reo nahitsy dia nahitsy mihitsy ny vavan'ny Donald Trump tamin'ny Macron dia tena tsy mifanara-kevitra zany zareo lehibe ka mety isy pitika afo kely ihany ity amintsika ity ka dia mila mitandrina daholo tsika ary zareo dia mirary tsika rehetra mba hotatry ny enina amby roapolo jona daholo dia mazotory zalahy eny are rary soa amin'ny aloany lay fivorena ny malagasy izay miaina ny ivelany ihany mampiasa an'ilay bus dia manontany hoe mba efa misy ve borne de chargement vonona satria raha mifantatra raha hitanay dia tokony izan'izany borne manokana izany anomezana afahana an'ireny fiara elektrika ireny raha mifantarinareo aloha zay mbola tsy dia mahita an'izay borne zay zany zao mety fidiram-bola vaovao zany satria mbola le station service reny zany raha moto ohatra zao na dia tonga dia efa misy tsoana le batterie moto anao dia asotsofoka ao anatin'le tiroara be ohatran'le chargeur be zany
de maka indray anao zany hoe moto le mitovitovy efa fantatry reny ty le batterie atsofoka ao fotsiny le batterie anao de misarge ao de anao ndray afaka mitondra iny zany ny alohanao vola fa eto amintsika mbola tsy misy zalo mbola tsy nahita parikine eny zany zao reny parikine amreny toera-pivarotana de efa misy borna fanaovana le izy ny borna mbola vaovao zany mbola vaovao zany borna mbola tsisy avo borna betsaka aloha efa le mitangorongorona tsy mifakazo evitra de misy borna iny zany reny misy reny eny omena anreto mpiasa ny jirama reto zany zay asa zay aloha raha ohatra ka misy asa azo atao raha sendra makare de mamandrona le borna tsika koa misy an'izany ke atonga aloha le izy de avao vao hita hoe ao nanotoy eny ka tsy adiniana tsara aloha vao atao e zay re manao zavatra vao mandinika fa tsy mandinika aloha mandinika ka mandinika aloha vao manao zavatra tsy de mahagaga daholo zany nge le hoe ahoana ny atao an'io asa de tokony mba nijiramany anao an'izay mba manokatra an'ilay ka zay nataoko eo misy an'ilay borna ka tsy maintsy isy ho azy zany tsy maintsy isy zany fa zany hoe mety efa voafandrika meloa mety efa misy efa vonona angiany mety efa misy anao an'izany na mety efa misy orinasa fanatao anao an'izany fa aza taita fotsiny anao fa hipotro eo izy alefa ihany anao efa champion leo manangana roa isaky ihany koatra le téléphérique mantsy oatra nandeha fotsiny zao le izy omaly nefa tsisy olona akory manao hoe sy foana Johan Jawar from Tumbna Lieutenant. Atam Seni Simility, Tapakalava to me to Mandian, and then Tipano Soviet. Mala to Quay, make just film and answer at my candy. I did not to time to Nanatankerana, the promised president, record from me Sabati. There's over. Then rotating that series, Saturday Pulseri, the Plaza Tiramau Pulseriv. Eso metertabe akawona mo salani tiretona sa kiskamio manjak na kasat dafi sita jadi jane akrabina be jange des situations tirama afana maja fawa atia ni société anonyme le tirama jakana mandokan de piasere des autres fantande babuka ni kwa mi papa jamona réaction de tirama amsa dia mahatany anareo mitongo na ve zany fa tsy mamarina an'le firenena ho any amin'le tongo tsy manoka an'le mpitantana ve ny fisotandrara am'izao eteto hoe folotany eo mivory anao ao tsy hoe nay mandeha fa isan'andro raha filazandrana tokolo dia vory foana mitady ny vahaolana momba ty jiramaty dia eteto hoe adiny efatra mahita an'izany hoe Fukam object Tamanda, these are Manakarina San. These are Manakarina San, plus and Tinamazim, Manojutuna Zanti, Manakarina Sasa, is and Tena Manakarina. I have just since so. Generally took 2 and 0, 2 young, I want not Tanzania. Gas and data, Luciana, Tabatran, names of Trangan Tabatran, so. Passava touch possible than it, such an skill show general market, there is a feat and done Taco Sababa. Use that Yazabatam, you know, you would so. The Patawan and do when they see Panos of the pick up, hit a tap of them, the Macnison Mr. Piece of Marmana, you want some to Yakata plot. Olavaka mifirina rehefa avy eo zay tokoa ohatrany hoe raha zay faneo-kevitra ny mpiainy zay hoe ny solika ohatra misy magoya tena enjana iny zany hoe folo camion valo camion zany de tena hoe any amin'ny mpiasa no esorina de asa hoe anahoana ny anao tasitra ve ny filoham-pirenena afaka zay ka ray volana sa roa volana sa firy volana sa mandeha ny fanadihadiana eo anatrehana an'ilay filazana hoe tsy amelako ireo hoe mafia manodikodina solika ao amin'ny jirama samy andrasana zany vokatra mikasika an'izay hoe iza avy satria fantatra ihany koa hoe iza moa mipandara ao anatin'izay fitaterana solika zay ao amin'ny jirama iza reo hoe mpamatsy ny solika iza ny mpamatsy ny herinaratra manahirana fa zareo mbola tsy niteny aloha taoriny iny mbola tsisy resaka misy fikambanana izy ireny ka mety mba tsy tefa zareo zany mbola tsy niteny aloha hoe tonga avokoa zay naterina sy natao commande taty aminay ary ny commande aty aminay rehefa hoe folo ny natsena natao maniny de folo ny tonga tao mba mila satria zany ko matra mba ilaina ihany ao anatin'izy ohatran'le anankiray hoe zay tsy invité tsy mahalala an'iny tsy fandraisany tsy azon'le le ohatran'le zany izy lojika tsy niandry ela akory
taorinan'ilay resaka filoham-pirenena dia efa nisy ny karazana hoe fanazavana mikasika an'iny fa io resaka solika io fa tany ato amin'ny filora Jonarmapiany no efa isy audity atao io zao a ny teo aloha tapaka foana manisada isatin'adiny sila dia zaratsy lozika io zany hoe tonga zany fety tapaka ny tira fa izy zany natao mihitsy anapahana ny tira akana ny vidina gazoal efa tenika matetika koa zay rehefa amin'antso eto amin'ny adoa hoe resaka gazoal iny tsy zany manaraka zany fa ny vola efa voaomana anatin'ny budget mpanjakany di vola nisy zany ny gazoal mihitsy voapodina miainga aty amin'ny zay mpitapaka zany lehibe zany ary fikopaka isasany izy anatin'ireo mpamokatra jiro reto mpanofa groupe resaka zay groupe zay ihany koa dia resako hoe maninona moa tsika ny manofa groupe mbola mandoa vidina courant amin'ny vidiny mpanjara jiro zaratsy lozika mihitsy zany le izy satria raha resaka hoe manofa jiro zany ianao manofa masiny zany dia tokony ofan'le masiny any alohanao tsy mandoa vidina jiro amin'le olonao fa nivokatr'in'le masiny io ianao no natoka ny mandoa maka ny vidany amin'ny tarifa fa izany zany dia efa resaka ato hoe raha voleta ihany sady mampine sady mangalatra ny volana arem-pirenena malagasy dia fahatelo ireto mpasam-panjakana zany resahako zany hoe reto mpasam-panjakana zany ireo mihitsy no tia arahan'le vahoaka malagasy satria mitazona an'le hoe fitiavatena zany anatin'le izy hoe malagasy ndefa misahirana nefa reo tsy mba mitsinjo le malagasy atsika vany amin'ny fahatany moa zany tena mampiasa maro valopolo isanjato eo amin'ireny ministry rehetrarehetra reny ka tsika vany amin'ny fahatra mihitsy zany tokony mba tonga saina hoe andao hoe mba hiara iretana ho an'le vahoaka malagasy fa tsy le fitiavatena sy fitiavakena anatin'le ministera rehetrarehetra eo manomboka tany amin'ny antiadika republique zany ngatsy raharaha eo ampiandrasana ny atsomara rehefa vonina izy sambola nareo moa tena le mafia ny jirama dia efa tsy mafia tsony zao efa mafie mafy io efa zay mafy rehetrarehetra zany am'izao efa tsara jerevana daholo mahafahana mampalama izy tinga rehetra mbola kely mbola andalana CPE nefa nisy ny resaka délestage ty efa miasa mbola misy ihany ny délestage hatramin'izao dia manahirana le izy fa le ao amin'ny tambazolaserasera moa namana bruto vain'zala mihitsy le mirehdrehetra eny lasa mivazika la amin'ny intelligence artificielle hoe tsy isy tsony ny délestage le zavatra nyrehdrehetra kely ohatrany hoe mampime mahasosotra manahirana metretra le izy aka le izy nge ohatran'ny fandraisana ihany hoe mba farafaratsiny ao anatin'ny andro zany hoe amin'ny enina ka hatramin'ny ariva mba hoe tsy dia isy ka mety zay ngama le resana mamerina zay voalaza fotsiny efa tsy fo zao ny resana zany tsy ho tapaka amin'ny raha resana afa zany miresaka an'le camion hoe folo camion valo camion sy zay firy camion nanjavina tena izy nge ohatrany tsy dia mifanalavitra amin'le hoe volamena mivadika korotame dia samvita mety mivadika zavatra hafa fotsiny samvita mety hoe mivadika vola tsy haiko hoe solika mivadika vola solika reny koa moa rehefa tsy misarina ve mety hoe volatile ny solika volatile excuse tsy terina ngeza be iny solika tsy hoe tena afaka fienina ny aposy ka izy oa sao de hoe tsy ansarina le izy dia lasa entona fotsiny ihany dia ny azo antoka aloha dia tsy olona madinika tahaka antsika tony no afaka anao azany raha be tamitsika zany zay ny atsika zany zao nysokatra sy ny ihany na lasa mitsangatsangana hatrany Thaïlande ninona koa zany zao manahirana volamena manao karavanina makany a Dubaï dia lasa hatramin'ny rano no saratra be ary to sahirana be onyle camion pompier nitady rano namonona zany orinasa nirehitra tetsy anosonosy be sany nosy zato anosy be izy io zany nisy niteny mihitsy hoe tena grave sahirana be le pompier nitady hatramin'ny maraina teo zany mbola nisy afo mbola tsy maty ara zany nefa zany toerana zany ohatrany tsy dia lavitra rano hoe zany toerana antrangany le andany misy zany rano maroto tsy afaka troana le rano raha le rano misy ranompotika fa nga tsisy dia tsisy bouchon d'incendie ve ao anatin'ireny toerana hoe toerana be olona sady tena misy risque be ana hoe ahitrano zany ao anatin'le izy eny mampaherany ao ampamonjy voana moa fa tsy mora koa no miasan'izy ireo manoloana an'le izy fa zany rehetrarehetra zany zavatra mitranga daholo fa iverenana ihany le raharaha teo hoe inona no mety hitranga zany za zao tena
tsika moa miezaka mitadiny vaovao zany mikasika andreo ataontsika hoe mpandrarana ny industriel manoloana ny ty mety hoe aya amin'ny fitarany ady any Iran sy Israely ny teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy zao aloha efa nanao fanairana an'ireo teratany malagasy any amin'ireo firenendreo mba hanatonangana ny consulat zany raha ohatra mila zavatra mila vonjy iny aloha efa zava-dehibe kosa aloha zany ary ndreo ataontsika hoe comité technique ho an'le amin'ny herinandro le ivory amin'le vomiera teknika momba an'le nosy manodidina dia efa nivory ihany koa tamin'ny farany herinandro teo ka le sariny loha nita fa ny anarany zany mbola ho avoaka ihany satria hoe niaraka tamin'ny ministry ny rarahambahiny zany zareo a le nivory amin'ny hoe fanomanana sy ny ametrapetrahana ny hoe position ny Madagasikara mikasika amin'ireo nosy manodidina zay ivoriana amin'ny fatelopolony volana any Frantsa raha le fanomanana zany aloha dia tena andeha ny délégationna malagasy hoe isy io feonana io mbola tsisy filazana mifanohitra amin'izay aloha hatramintsika amin'ny teny zao satria ndre hoe sao dia le zavatra mitranga maneran-tany mety hanova le fandaharam-potoana fa raha ny fahitana zany le fiomanana satria nisy fivoriana tamin'ny farany herinandro teo notarian'ny ministry ny rarahambahiny malagasy Ramatoa Rafaravavy Tafika zany dia ao anatin'izay mihitsy mikasika an'io resaka nosy manodidina ino hoe nefa nilazaina fa atao dia atao fa alay vokatra ve misy antenaina sa sanatriny vava mba hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe ve ao anatin'izy fa teo anelan'izy koa ny ireo ataontsika hoe manampahaizana malagasy ireo ataontsika hoe olona manamaizy azy teo amin'ny asa manandraiky ny sany teto amin'ny firenena zay mivonona ao anatin'le hoe sera SERA sehatry ny ray aman-dreny zany dia nanao fanambarana ihany koa izy mahakasika indrindra ihany koa ireo nosy malagasy na nosy manodidin'ireo zany amelohan'izao lay somary nangingina elaela moa io sera io zany fa nivoaka tamin'ny fangino nisy taratasy nataony zareo tamin'ny datiny 17 ny volana lasa teo zany hoe tamin'ny herin'ny androany zany resadresaka an'io mikasika an'ireo nosy manodidin'ireo ry toko rafalimanina zava-dehibe koa aloha ny tsy maintsy resahana kely an'izany sao dia hoe itsika tao mangina isika resahana zany hoe ny akoatran'ireo zay andrafitra le komity hoe nga tsy manakolazaina manodidina le izy fa dia isany naneo ny heviny aloha zany ny eo anivon'ny sera zay le tiana ho ampitaina teo zany manoloana ny raharaha izany andrasana vokatra vokatra no zava-dehibe hoe ny sera zany sationa fotsiny amin'ny famarana ataony zareo dia hoe tsy azo ekena ny hevitra ny amin'ny hoe fiaraha-mitadina ny cogestion tsy azo ekena velively lavina marin-drano mifanipaka tanteraka mahamasy manodidina ny Madagasikara amin'ireo nosin'ireo izany fiheverana izany mandray an'ilay resaka ny filoham-pirenena mikasika an'iny dia hoe raha hiady foana eto tsisy vokatra fa jerena maromaro zay iraisana dia asa hoe raha raisina amin'izay rene mitoditodika makany amin'ilay hoe ahoana ny arahana amin'ny tantana andrasana mivokatra fa so sanatria tsika indray no lazaina fa mamafilainga eto fa raha lay fomba firesaka hoe alalinina aloha zasany mitoditodika makany amin'izay na ny diplomatie sy malagasy ny hoe lehibe ny diplomatie sy ny filoatra ny zavatra somary mifanipaka miaraba somary lasa tampoka indray ihany koa anatin'izay lanatsiny satria misy fikorontanana ihany koa ny tamin'izao dia zao angamba fa afaka mamerina miantso fa tsy olana fa